raha manana safidy sy fahafahana ianao dia inona no tianao mianatra any amin'ny université mpanjakana sa any amin'ny université tsy miankina? Aloha zany a tonga dia mandeha any amin'ny université fa miankina satria izay aloha zany ny safidiko hatramin'izay. Fanjakana angamba. Tsy miankina sa ohatra mana fahafahana. Aleo aloha ny fanjakana. Mianatra amin'ny université mpanjakana ro mety. Université Panjakana. Aleoko izy zany a mianatra amin'ny université Panjakana. Mety aminahy zany aloha dia mianatra amin'ny Panjakana. Aleoko aloha mianatra amin'ny Panjakana. Amin'ny université Panjakana. Raha safidiko aloha tsisy ohatran'ny Panjakana ihany. Tsisy tsara ohatran'ny université Panjakana raha mbola eto Madagasikara. Université Panjakana. Université tsy miankina ohatra manana fahafahana. Raha manana fahafahana ihany dia any amin'ny privé no mianatra. Makany amin'ny université tsy miankina. Eo université tsy miankina. Université tsy miankina no fidina satria zany mba milamina sy manara-penitra kokoa ny fomba fampianarana. Araka ny hevitrao, ampy ve vatsim-pianarana omena an'ireo mpianatra any amin'ny université? Ohatrinona ny raisinareo isam-bolana ary ohatrinona ny vatsy ambany indrindra eritreretinareo? Tena azonao mpiampy aloha 75,000 francs. Rehefa andrindra aloha zany tokony fomba agny amina 400,000. Angamba tsy ampy ny vatsim-pianarana raisin'ireny mpianatra ny université ireny. Raha araka ny hevitro manokana aloha tokony mba hoe eo amin'ny ray hetsy eo ny raisiny dia mba afaka miaina tsara izy amin'izay satria ny vidim-bary amin'izao efa miakatra. Tsy tena ampy, mbola tsy tena ampy araka ny le filan'ilay ankizy mpianatra zany be dia be ny fatra ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Dia nefa le vatsim-pianarana kely, ny vatsy ambany indrindra eritreretra izao dia eo amin'ny 5,000 sy 1 hetsy eo ihany. Za zao tsy mandray satria mianatra amin'ny université tsy miankina. Raha ny eritreritro aloha dia eo amin'ny 500,000 eo. Tena tsy ampy aloha ny vatsim-pianarana raisin'ireo mpianatra any amin'ny université Panjakana. Entre ny 2 alina ariary sy 3 alina ariary no raisin'ny zareo isam-bolana. Raha ny fahasarotan'ny fiainana misy amin'izao, any ho any amin'ny 5,000 sy 1 hetsy isam-bolana any tokony raisin'ny mpianatra izay vao tena ampy azy tokoa. Mifanaraka amin'ny fianarana ratovina foana ve ny asa atao? Inona no antony? Ohatran'ny tsy mifanaraka satria indraindray ny olona tsy mana-tsafidy fa izay asa hita eny nataona dia tsy mifanaraka amin'ilay fianarana nataony arany. Matetika aloha tsy dia mifanaraka satria ianao zao dokotera mety tôbila nananao dia mety lasa mety any mécanicien indray mety problème ohatra ianao. Raha ny hita ankehitriny aloha tsy dia mifanaraka satria matetika ny mpianatra ny valirava ny fampianarana ny lakilasy ambany any rehefa tsy mahita azy. Tsy mifanaraka amin'ny fianarana nataony ny asa hitany. Tsy mifanaraka satria amin'izao efa sarotra ny fitadiavana asa dia izay hita eny tonga dia ataona tsy mifanaraka amin'ny fianarana natao akory. Tsy mifanaraka satria raha ohatra zany ianao misy ianao zany magnomana hoe ny zavatra tiako atao zany ohatra hampianatra efa koa ny misy asa ohatra zany resaka asa tsy mifanaraka amin'izay fampianarana izay no hitanao ohatra zany hoe miasa ohatra manao gardien zany ianao amin'izao fotoana izao masy sarotra dia sarotra le mitady asa zany. Araka ny hevitrao, inona ny sy ampianarana heverinao fa mora ahitana asa aingana indrindra? Tsy dia fantako loatra satria tsy dia fampiankina amin'ny namako izay. Dia ny anahy zany dia izay hoe resaka fitsaboana izay ihany dia izay ny fantako izany. Za safidy ny filière droit dia tsy haiko ihany angamba. Eo miresaka ENS magnompa anao mpampianatra dia voaray avy hatrany ianao mpiasa Panjakana. Médecine. Ao amin'ny ENS zany dia anisan'ny ray sara indrindra ao amin'ny science de l'éducation moa zany izy. Ny ENS satria ny andreo tonga dia ny Panjakana no manome poste andreo. ENS satria ENS na paramedy asa ENS dia izay zany hitako hoe ana satria mivoaka ao dia ohatran'ny lasa mpiasa Panjakana. Mora ahitana asa aingana izy angamba mianatra amin'ireny ENS ireny satria amin'ireny vao mivoaka tonga dia mahazo asa.